Efa ndresaka an'izay lafim-baovao mahakasika ny fanomanana ny fifidianana ben'ny tanàna izay antsika dia mihemitra amin'ny 5 ny volana Meo avy izao ny farany fanaterana ny antota-taratasy ho an'ny platsa kofidiana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina araka ny fanapahan-kevitra niraisina tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta. Niraisin'ny gouvernemanta izao fanapahan-kevitra izao amin'ny sin'ny fanemorana ny daty filatsa-kofidiana dia mba hisin'ny fitoviana ho an'ny kandida manerana ny Madagasikara raha nitatitra avy eo anivon'ny gouvernemanta hatramin'izay rehetra izay. No tanterana androany teny amin'ny lapan'ny Mazoarivo moa ny fandraisana ny fanapahan-kevitra ny fanemorana iny. Lafim-baovao manasongadina ny fampianarana kosa indray hatramin'ny taom-pianarana 2022 nandefasana ireo tanora malagasy hatrany amin'ny 700 any ampitan-dranomasina any dia 12 volana amin'ireo 770 volana ihany no vatsim-pianarana azon'ireo mpianatra any ampitan-dranomasina any. Araka izany manentana ny fitondram-panjakana ny APBM izay ivondronan'ireo ray aman-dren'ny mpianatra any amin'izany firenena vahiny zany mba hijery akaiky ny mahakasika izay vatsim-pianarana izay. Zava-misy ankehitriny dia hiara-pahavoazana tanteraka ireo zanaka malagasy manao fianarana ny velan'ireo. Ka zay no anaovana antso avy mba horen'ny mpitondra fanjakana ambony sy ho fantatry ny vahoaka malagasy mananjo ahafantatra ny marina. Fa voalohany hoy zahay hoe misy zanaka malagasy olom-pirenena feno hiara-pahavoazana sy todisy fahasaranana mitovy amin'ireo traboina tamin'ny fotoana fahavaratra farany teo reny any velan'ny Madagasikara any ankehitriny. Marary sakafo tapakibo tsy manana trano ipetrahana ka miantso votsy. Faharoa, mpianatra avy amin'ny faritra 20 taona nosy ireo ankizy ireo zanak'olon-tsotra ambanimbany fari-piainana ny ankamaroany fa tsy mba fianakavian'ny mpitondra na ny mpanao politika malaza na ny olona ambony samihafa toy ny mahazatra teto amin'ny firenena hatrizay. Fahatelo hatramin'ny taom-pianarana 12 nandefasana azy ireo dia 12 volana ihany amin'ny 470 volana no vatsim-pianarana nomena azy ireo andoavana ny saram-pianarana université, anaovana visa de séjour, anefana ny prime d'assurance, ny ofatrano, ny fampitaovana amin'ny fianarana, ny famatsiana sakafo, ny fitsaboantena, ny frais de transport international. Dia ao anatrehan'izany very fanahy mbola velona ireo tanora ireo fa tsy ampy vola hiatrehana ireo rehetra ireo. Korotana ny fiainany reraka ny saina mambatany simba amin'ny fahasalamany nisy mpianatra ray maty tany miaratsy ny vokatra ny fianarana taony misy ny tsy mahefa mianatra intsony ary bokatrosa voatery mivarotra tanindrazana ny ray aman-dreny sasany ary dia manao fangalam-piery amin'ny polisy koa ny sasany amin'ireo tanora lany vizareo. Zay ny zava-misy any ivelany any.